Miaraba-tsika rehetra tompo koa diloilo fanosorana manonona ny fitahian'ny tompo ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Misy tepoka vitsivitsy reto ampitako afatra aminao ampitako vetikevitra amintsika mpanaraka ny pejy dia anjarantsika tsiraray no mandinika sy mamakafaka par rapport amin'ny zavatra izay hozaraiko amintsika sy anononako ny fiadanana amintsika rehetra tsiraray avy namana tsy tapaka mpanaraka ny pejy eny ary. Sika moa zao amin'izao vanim-potoana izarantsika izao dia ao anatin'ny ady mamaivay en Moyen Orient. Miresaka an'izany daholo na ny media na ny tambazotra na ny isa-tokantrano tsiraray ara ny eny an-dalana rehetrarehetra eny tsy afa-miala amin'izany mihitsy ary hitatsika ny impact an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro, ny inflation efa manomboka mitambesatra, ny prix ny carburant sy ny sisa rehetrarehetra. Tsy dia any loatra ny ampitako afatra amintsika fa par rapport amin'ireo acteur principal izay mpikirakira an'io ady io. Izy ireo zany no hotsongaiko tsiraray, tsy izy rehetra fa ny vitsivitsy amin'ireo ary ampitaiko ao anatin'izay ny afatra. Teboka anankiray voalohany raisitsika ny filoham-pirenena Amerikanina izany, Donald Trump. Ny hoe Trump tsy voandroany tsika no ilaza an'ity fefa no tenentsika teto foana ary efimbetsaka tsy zary ihany koa no miteny an'izay. Ny hoe Trump dia mpamitaka, trompé, mpamingana. Averiko indray ny hoe Trump dia mpamitaka, mpamingana. Izay no iangatsika voalohany amin'ny famakafakana sy fanaposahana hevitra. Raha mandinika isika dia tsy parazara zany le hoe antopisian'ny Donald Trump ho président ny États-Unis. Hitatsika ireny ny zavatra nitranga hoe nisy ny tentative d'assassinat sy ny sisa rehetrarehetra fa tsy tanteraka ilay izy, mbola misy fanazavana azo hazavana ny amin'izany fa tsy manam-potoana isika fa avy hatrany dia hotsindritsika ilay hoe Donald Trump. Na ny vahoaka Amerikanina ara dia voafitaka. Voafitaka ny vahoaka Amerikanina satria ireo électeurs zany izay nividy azy dia nidina an-dalabe ary tena nanindry mihitsy fa hoe nahatsiaro voafitaka araka ny plan-ny Trump. Ny plan Trump dia tsy io hoe hiady amin'ny Iran haka ny Venezuela, manao fahirano any Cuba sy taxe de douane etsiro sy mbola ho avy eo, tsy any fa hafa mihitsy ny programan'ny Trump atao anatin'ny propagandany. Izay zavatra izay dia fa manasongadina indisy ny amin'ilay anarana hoe Trump, trompé, mpandainga, mpamitaka. Zany hoe ny antopisian'ny Trump zany dia prédestiné mihitsy izy ho amin'izay esprit zay. Ary voandroany isika mivoaka direct tamin'ny vaovao télévision nationale taty France Europe fa na ny frantsay ara dia nofitahany Trump ary nomenomenina tamin'ny hainao manjery mihitsy Macron par rapport amin'izay. Dia fatatsika ny réaction Trump, izy moa imprévisible be iny mialatsiny amin'ity fonoteny izay teneniko ty hoe misy milaza azy fa psychopathe mihitsy ny olona tahaka ireny, any hoe misy tsy filaminan-tsaina zany. Fa ny tena marina dia efa esprit ao anatin'ny sofla mihitsy zany nanosika ny fahaterahan'ilay hoe Trump amin'io toerany maha prédestiné azy amin'ny émission any voalohany filompitantana ny firenena Amerikanina io zany hoe à la tête ny grande puissance ampanaiky an'ity zao tontolo zao ity. Dia ao anatin'izay le hoe ampanaiky zay esprit zay efa lainga tsy avy amin'Andriamanitra tsoa, tsy avy amin'ny baiboly
ao anatin'izay le esprit naha-prédestiné azy zay dia miaina foana izy am'izay esprit an'izay tsy mitsahatra mihitsy ny mamitaka. Androany izy miteny hoe on va finir la guerre dans une semaine pas plus de 5 jours allez voir efa presque 1 mois zao tsy fantatra hoe ça va durer jusqu'à quand fa ny zavatra teneniny androany tsy iny ny ataony ny apitsony iny fa izay mihitsy le esprit trompé mamitaka tsy vo contrôle an'io tsy vo contrôle an'izy tenany io satria izy efa prédestiné am'izay. Zay zany teboka voalohany azoko anatoko amitsika ao anatin'ity fanaposahana hevitra zay fampahafantarako anao tsotsotra ny zavatra misy sy miodina fa matopatotra be ity am'ty fiarahamonina izao tontolo zao ity mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra hitatsika sy iainatsika ary mitambesatra amitsika tsirairay izao. Zay ny voalohany zay trompe mpamitaka izy ny zavatra rehetra no teneniny tsisy ataony akory hafa ny teneniny androany hafa ny zavatra ambaran'ny apitso tena hoe zay miresaka aminy zany de zay fitaka lainga ary na ny olona ny fidy azy ary de nofitahany amerikanina zany mazava zay mpamitaka izy prédestiné am'izay izy izay mihitsy lay sofla hoe mitrompe hamitaka hamingana. En parallèle am'izay ihany koa dia ny teny hoe trompette de fantatsika fa fanairana zany hoe en contexte ara-panasy ny biblika rehefa misy ho fihetsehan'Andriamanitra tsoto zany hifisentona zany hoe lay fisentona mahery vaika dia misy io fanenon'ny trompette io irodana amin'ny mandany Jeriko dia nisy ny trompette naneno hiditra amin'ny tanàna anankiray ny vahoaka Israel à l'époque araky ny fanekena sy ny fandidin'Andriamanitra tsoto tamin'ny alalany mission zay nampanekena azy ireo tao anatin'ny fanekena dia misy ny trompette zay maneno any amin'ny bokin'ny apokalypsia dia misy ny trompette fito 5 6 7 misonsa spirituel avokoa fanairana sy fanokafana tombo-kasea sy isy an'le nyresantsika teo hoe isy fihetsehana izay mahery vaika cyclique be mihitsy zany ao anatin'ny tontolo céleste zay midina ety amin'ny tontolo terrestre sy ny sisa be da be any bokin'ny Tesaloniana ihany koa ao anatin'ny fiovana célestialy resaka enlèvement de mbola misy ihany koa ny trompette misy signification be da be mihitsy io hevitry ny hoe trompette io kanefa isika de ao anatin'izay le contexte izay mihitsy hoe misy mpamitaka mpandainga de io mpamitaka sy mpandainga io ho an'ny mpandalina ara-panahy dia misokatra ny masony zay mahafantatra sy mahalala any am'izay fa misy trompette maneno amin'ny alalan'ny mpamitaka sy mpandainga io dia tsy izay zany fa Donald Trump amin'ny fihetsehany sy ny fiasany ao anatin'ilay acte izay ataony amin'ny efa maha-prédestiné azy arak'ilay esprit izay manosika azy ho amin'ilay fihetsehan'ilay fanahy izay tanterahany mihitsy amitsika miresaka izao. Teboka faharoa ny acteur principal faharoa après am Donald Trump milahatra aminy de tsy izay zany fa Benjamin Netanyahu. Lay anarana hoe Benjamin na Benjamin fantatsika fa ny Benjamin de faralahy amin'ny zanaky Jacob zany hoe le dernier mamy Jacob tena mamy Jacob ary fantatsika tsara ny amin'ny tantaran'i Josefa rehefa namidy andevy Josefa dia nisy ny toy ny hoe désespérance be mihitsy tao anatin'ny Jacob zany misy sens spirituel zay de tao anatin'izay le désespérance izay rehefa tonga tao andapan'ny Farao izay Josefa no nomena ny fahefana rehetra dia nisy ny chantage zay nataon'i Josefa fantatsika izany tantara izany ao Baiboly Testamenta taloha dia tena hoe maminy Jacob mihitsy patriarka i Benjamina
noho izy farany ary tsy foiny ny avery azy le dernier satria Josefa efa tsy teo an-tanany Jakoba itsony sous prétexte fa famaritra tamin'ny faminaniana araky ny hoe namidy ho andevy izy zay lasa mpanapaka tao andapa firenantsika eo zay rehefa avy eo ny faharoa de ilay hoe netana io ilay a netana io a rehefa rasarasaitsika ny teny racine ny suffixe ny préfixe de misy an'ilay teny hoe ia amin'ilay hoe netania ia ny ia fatatsika fa ao anatin'ny tétagramme amin'ny anaran'Andriamanitra raitsy to ilay hoe ia hoe dia misy an'ilay appellation lay fanambarana ny amin'ilay hoe ia ary ny kristianina rehefa midera de miteny ny teny mpideranany amin'ny hoe alleluia tsy ny kristianina ihany fa na ny judaisme ny hébreu ihany koa ny Israel de ao anatin'izay appellation zay ao anatin'izay fanambarana ny fony fiderana hoe ia izay alleluia na tiako asongadina ao anatin'ity teboka faharoa ity par rapport am'izay hoe Benamina etana io izay i Benamina ity a dia prédestiné izy amin'ny mission izay a hitambatra sy hiombona tsy hoe hitambatra sy hiombona fa tena hoe miombona sy mitambatra mihitsy ao amin'ilay hevipitaka sy hevimpanganana izay tsy mission avy amin'Andriamanitra tsy to fa nofony toepon'olombelona izay ao anatin'ilay filana ny amin'ny pouvoir sy ny soif izay voatahiry eo amin'ny sentipon'ilay biby ity manina no miteny an'izany satria ny tena projet andry zareo reo dia miforcer ny faminaniana tereny zany ny faminaniana selon la Bible satria ny fanereny an'izay no ny tepon'izy ireo ty vola ty voninahitra io le efa nazavaiko tany amin'ny fanambarana ankoatra hafa jerevo ny video tarelo tany fa ny toepo attention fa ny toeponao a de iny mihitsy no samborin'Andriamanitra atateraka ny faminaniana ka satria i trompe efa prédestiné ny amin'ny famitahana sy notrotr' zany a i Benamina ny etana io a efa prédestiné destiné koa izy amin'ny esprit any a tery izy ty anangana ny troisième temple tery izy ny amin'ny tiany hanjakazaka raeny daholo ny pays aux alentours a Gaza, Palestine, hatrany Libye partout zany sous prétexte hoe foanana ny régime terroriste sy ny tsy fantatro tsy haiko molasy sy ny tsy fantatro tsy de hiditra loatra am'izay fa izay stratégique an'izay a dia tafiditra ao anatin'le esprit hoe anangana ny grande Israël or anefa lay hoe grande Israël lay hoe famerenana any Israël ho amin'ny tanin'ny Israël dia asa tanan'Andriamanitra izy io raha ny tena izy or anefa eto misy an'ity ny tenentsika teo hoe araky ny esprit any amin'ny maha-prédestiné azy izay efa misy an'le esprit ao anatin'ny filany a de mitady allié izy de tsy iza ny allié zay akolitany a hitany fa tena hoe compatible aminy ary lay fanata ao anatiny any koa miresaka ny Benamina tana io zany tsika hitany mihitsy tonga de compatible amin'ilay esprit an'ilay mpamitaka de tsy iza zany fa trompe souffle biby ty daholo zany hoe ndany ianao a ity no mety aminao ity no tsara aminao ahafahany plan antsika miabotira dia tonga tafaradalana i Donald Trump sy Benamina ny etana io ny bokyny testament tataloha de mazava ny voasoratra ho tafiaradalana ve nolondrora tsy ny fanaika nefa nisy contrat fifanekena alliance zany ary voafehin'ilay contexte fanekena fifanekena hoe bibidia izy mirahalahy ireo de miaradalana miray tanjona am'izay tanjon'zareo zay hoe io ady en Moyen-Orient io a parallèle eo ambon'izany rehetrarehetra zany esprit hoe terendry zareo any prophétie la grande
Israela, esprit Benamina Yao teo a mireflete an'ilay tétagramme Yahweh Elohim Andriamanitra tsoto, zany hoe ny toeran'Andriamanitra mihitsy no nalainy ary izy mihitsy no mitaritafika. Attention fa le hoe Yao Benamina Netana Yao Netana io dia misy an'ilay ya le nresantsika teo a avy amin'ny hoe Alléluia, eo ihany koa le hoe Yeshua, Dieu sauve. Fantatsika tsara fa à l'époque dia Moïse no prédestiné hamoaka ny Israël, zany hoe Andriamanitra tsoa tamin'ny alalan'ny tanana Moïse no namoaka ny vahoaka Hébreu tamin'ny fanandevozana. Dia rehefa lasa i Moïse dia i Josué no successeur zany nandimby any Moïse dia mitaritafika zany resaka indray amin'izay resaka hoe Josué zay, de io mihitsy lay image ny samborin'ny démonie satria ny démonie dia te hilahatra foana amin'ny Mesia, te hilahatra foana amin'Andriamanitra tsoto. Zay le esprit nanjerana nasy tany amin'ny avo indrindra tany amin'ny toerana tao an-danitra tao tamina ampidirana azy, dia io lay toerana nalainy Benyamin Netanyao, netana io dia lay toeran'ny Josué zany, lay grady. Izy ny no mitaritafika eo Israel ao, izy no mandravarava no raseny mihitsy Palestina mampalahelo ary io indray izy manitatra makany Libye io même concrètement mihitsy mitovy frehana sy fisainana amin'ny Donald Trump izy ao anatin'izay projet an'izay. De lay hoe Benjamin le dernier, izy zany no farany raha ny fijery koa, izy no farany amin'io projet apocalyptique io zay sofla bibidiny ao ambadika sy misapote an'io fihetsika zareo zany. D'ailleurs ane zareo ne tsy à vrai dire tsy tena hébreu zareo amiko zay fijeriko zay mety diso any amin'izay zay mantsy madiso andreto milaza azy hoe gasitaranaka hébreu Israel ho eo, tsy fatany le tantara fa sioniste kazara zany daholo zareo, zany hoe olona imposteur daholo reo, usurpateur daholo. Izy any usurpateur, izy any imposteur, démonie, zay reo. De hoy teo hoe le dernier amin'izy le misambotra imposteur am'le hoe esprit ya, izy moa le nilahatra tamin'Andriamanitra te hitovy amin'Andriamanitra Satana, netana io Benyamin netana io Benjamin lay farany, dia izy ihany koa le dernier ho iaho teniko avy aty amiko zay fandinihako zany hoe izy no farany zany hoe raha misy ny hoe tsy fantatro hoe mety hoe tsy hotsony izy, dia possible lay esprit mitoetra foana fa misy olona hafa anio projet efa natomboko zareo miaraka amin'ny mpamitaka sy mpamingana Trump io. Tsy miteny hoe rehefa tsy hotsony izy sao de ozy indray nareo hoe maminany laingy de ilo za tsy mpaminany miezaka fotsiny manao étalage-na connaissance. Tsy miteny hoe rehefa lasy Benyamin Netanyao de accompli ny prophétie de hoe blabla sy ny sisa rehetra tsy any fa amin'ny projet andry zareo io zany de izy no dernier, tsy possible isy projet tsony zany après anio ao anatin'ity souffle resantsika ity cycle fin du temps zany, fa kosa possible mbola misy olona manohy an'io projet io zay tsy mivoaka amin'io projet io après an'izy successeur ohatran'ireny guide suprême tany Iran reny matiny hoe de misy mipotra de ohatran'izay ihany koa ambara-pahatateraky ny faminaniana mihitsy hoe accompli tsara mipetraka ny troisième temple ary tsy maintsy makantsika, tsy maintsy tonga antsika miseho am'izay lelanota zay ny faharoa zay. Ny fahatelo acteur principal ihany koa dia bon mety ozy nareo tsy principal fa miteneniko ihany hoe principal Emmanuel Macron fantatsika any amin'ny testamenta taloha bokiny Isaia de hoe Emmanuel zany hoe amitsika Andriamanitra de discret be izy discret izy fa zany miteny anareo fa tsy lavitra izy, il n'est pas loin.
mirôdy eo akaiky eo foana izy ary aza diny fa io le hoe amintsika andriamanitra io aty France angizy tena andriamanitra kely mihitsy ary eo Eropa izy manana ny poids be mihitsy amin'ny fanapahana zavatra rehetra zay tranchena sy ny zavatra miady any Ukraine io ny poids la France amin'ny alalan'io Emmanuel amintsika andriamanitra io sous parenthèse efa tsy andriamanitra tsy andriamanitra Abrahama Jacob Israel fa miverina amin'le fanazavantsika teo foana le hoe Satana de tiaka ny toeran'andriamanitra foana manambara zavatra foana zany ny baiboly sy ny zava-panahy sy ny toko sy andinina izay mifanitsy amin'izao fanazavantsika izao tsy manana fotoantsika de tahina an'le toko sy andinina misy toko sy andinina daholo na zavatra resatsika zany fa apporteko fotsiny lay soratra masina dia anjaranao no mandinika sy mamakafaka par rapport amin'izany amintsika andriamanitra tena manana ny poids be mihitsy Emmanuel veriko indray manana ny poids be mihitsy ary amin'izao tsika miresaka izao ny budget any la France dia atotonao miresaka fitaovam-piadiana karakaraina trany mitohy foana ny fikarohana ny amin'ny tokony maharaitra hatrany maha sophistiqué maha manan-danja maha valeureux maha dangereux ny fitaovam-piadiana la France satria izay le teolohany te hilahatra foana amin'ny Amerikanina ny sinoa sy ny sisa sy ny sisa vedaveda zay ny acteur principal zay nosotomoko vetivety mandeha be ny fotoana nanampisahako tsoakevitra tsotra de tsotra tsy nakasarotiko le izy misy toko sy andininy daholo zany fanjaranao no mikaroka sy contredire tsy fahamarinana zany tsy manino zany fa isika eto mifampizara sy mifanorony tsara sy ny sofoana dia ankoatran'izay dia eo ny Chine ny Rosia ny tatsinanana raha fantatsika ny esprit Gog et Magog à l'Europe ny Gog et Magog ny Europa sy ny tatsinanana sy ny alehany ny Rosia acteur principal la Chine sy ny sisa rehetrarehetra ny Perse Iran misy toerany daholo misy poids daholo zany eo amin'ny baiboly Babylone à l'époque betsaka ny azo ambara tsy ampy ny fotoana izarantsika an'izany fa ny zavatra ampitaiko aminao zany de hoe amezako an'izany rehetrarehetra zany de hoe tsy parazara miady misy ankehitr'io tsy parazara ny fikorontanana misy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao ary vao maika izany matanjaka be mihitsy miamikorotana amin'izay le hoe zay manao ny tsy marina mbola manao ny tsy marina foana ao anatin'ny vanim-potoantsika miara-maniry ny tsy vary sy ny tsy parifary ary manomboka miteny daholo ireo acteur principal sy ireo mots-clés rehetrarehetra atao amin'ny baiboly ny ofrata any amintsika miresaka zao tena hoe mandroatra de mandroatra ny fifandonana Libia zany Libanona ao anaty baiboly zany Iran vao ndresantsika teo ao anaty baiboly zany Perse taloha ny Rosiana tatsinanana zany ny Gog et Magog ny Européana miresaka G7 tsika ny loha fito ny tandroka folo petsaka tompoko ny azo ambara teo tsika dia nanazava tsotsotra ny hoe Trump Benjamin Netanyahu Emmanuel Macron ny zavatra ampitaiko atsika zany de hoe raha tianao fantatra ny mystera izay mahatonga an'izao tontolo zao ao anaty fisentona misy amin'izao tsika miresaka izao ary ilay fisentona dia marary tahaka ny vehivavy efa hiteraka misy hevim-panahy daholo zany raha tianao ho fantatra any amin'izany dia manentana anao hevitra avy aty amiko zany no zaraiko aminao atoloran'i Jesosy ny fonao mangatata olo-tsaina amin'ny avy indrindra Jesosy Kristy hanampy anao ny fanahy masina de izy no anazava aminao ny zava-miafina ao amin'ny baiboly ny toko sy andinina izay mifanitsy
ka mahatonga an'izao fisentona misy ity amin'ity zao tontolo zao ity manaintaina fatratra tahaka ny vehivavy marary efa iteraka. Raha ozy moa ianao mety ny fiainako sy ny sisa rehetrarehetra aloka ihany mijery fampandizana fitombenana mihinam-bary de voky de aveo manao maloto de rapitsonay mifo de ohatr'izay de ohatr'izay foana ny fiainanao de miloka mifoka mikoka sy ny sisa rehetrarehetra. Safidinao zay, Andriamanitra manaja ny safidiny tsiraray fa fitiavan'Andriamanitra tsy toa ho anay zany kristiana efa nateraka indray mahatsapa an'ilay lien fifamatorana ao anatin'ny filazaontsara sy ny fifandraisana amin'i Jesosy Kristy de mahafantatra ny danger ao ambadika zao rehetrarehetra zao. Ary izay indrindra no anentanana ianao tamin'ilay teniko teo hoe fifandraisana amin'i Jesosy Kristy satria ilay ao ambadika dia irréparable. Rehefa tonga ny fotoana dia c'est trop tard. Zao ny fotoana, zao ianao no matanjaka, zao ianao no ataoko hoe maheno tsara n'izao afatra izao afaka misizira ny conscience anao il suffit fotsiny hoe miaiky ny fahotanao rehetra ianao mibebaka manolotra ny fiainanao an Jesosy Kristy fibebahana dia mila miletika tsara ny amponao any angatao amin'ny tompo ny toe-po satria izany de mbola toe-po tokony voaray avy any amin'ny tompo ihany koa ny fibebahana voatsindrona atao amponao ianao hatrany ahafahan'ny soratra masina miasa aminao sy ny fanazavan'ny any ambony ny amin'ny zavatra rehetra sahaza tokony fo azavainy anao. Ankoatran'izay dia azadiny fa misy zavatra be da be mihetsika eto Madagasikara ankoatran'ireny le aloha tsy teny betsaka mpinanam-pahafolon-karena ny businessman ny any anaty fiangonana sy ny bon bref ankoatran'ny volamena mivoaka sy ohatrohatr'izany zany zay efa médiatisé be sy mahafantatra an'izany daholo dia ny tontolo ara-panakoa dia tena manapaka zany rehetrarehetra zany entanako anao hoe mitoty amin'i Jesosy Kristy ahafahany masonao misokatra tsara mahita an'izany velam-pandrika rehetrarehetra zay velaran'ny Satana ity amin'ity zao tontolo zao ity. Sinon maniry ohatry ny ahatra fotsiny sika dia mitrebona rahampitso tsinjaina atsipy any anaty afo ohatran'ny biby vonoina ho any amin'ny abattoir peu de temps après ho an'ny olona ny henany na ataon'ny olona poketra ny hodiny na raha soatsika rehetra minao misy ahatra vorainao anatin'izany fizarana izany tianao Jesosy somary lavalava le izy fa makasitraka ny haino hatramin'ny farany.